toy izao ndraiky fa nanoteny zaraina zay omenantsika anio mpitandrina miavaka ianao olony Kristy. Natsoina ho mpitandrina ny Jerosalemanao ianao ka mendrika ny anina toetra miavaka tia filaminana sy tsy pitia vola. Araka voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany toko 4 andiny 2 sy 3 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, manambady tokana, mahony tena, endry, tia filaminana, mampiatra amin'ny vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamilianady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpilady, tsy mpitia vola. Mahafehy ny ankohonana. Araka voasoratra amin'ny Timoty voalohany toko 4 andiny 4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe manapaka tsara ny ankohonana, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Zay raha miteny hoe vitako zany Kristy eo, hivavaka isika ray eo, tefeo eo mba homendrika ho mpitandrina mahatoky. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapy ahoana tompoko.